Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo no rabako anareo rehetra na aiza na aiza misy anareo manaraka ny fandarana azo antoka fanavotana amin'ny Kristy izay endraketako ny mpitandrina sofirindra mboarisonina dia matoky sy manantena fa ny zavatra zay ambara dia tonga antsika tena zanak'Andriamanitra tokoa no ny finoana ary andraisantsika amin'ny fanamasina araka ny tena Andriamanitra hoe satria zanaka ianareo dia ny raha Andriamanitra apontsika mifanahano zana miantso hoe abaray eo ka tonga antsika ho vavolombelon'i Jesosy am'izao fiainan'izao tsy am'teny ihany fa amin'ny asa satria voalaza fa raha misy milaza manana finoana kanefa tsy mana asa ny finoana va mahavonjy azy araka voalaza amin'ny Jakoba to voalohany ny 9:40 ary matoky sy manantena fa miasa Andriamanitra ary nahatonga antsika koa vavolombelon'i Jesosy ka hitory amin'ny hafatra amin'ny olona maro satria le teny eo amin'ny Jakoba 2:4 dia tena milaza mihitsy fa na dia mana finoana nefa tsy arahan'asa dia tsy mahavovonjy le finoana satria finoana tsy arahan'asa dia maty ary atonga antsika koa voaomana hitsenan Jesosy amin'irao ny lanitra araka ny tenin' Jesosy hoe zay mahatratra amin'ny farany ombonjena satria moa ny tenin'Andriamanitra no hotoriana zavaina ambara mba hatonga antsika ho tena miorona amin'ny finoana ary hatanteraka ny fitiavana ao amin'ny fiainantsika dia hivavaka antsika. Saotranao zay Andriamanitra fa noho ny fahasoavana sy famindram-ponao dia tanteraka izao fotoana izao matoky sy mananteny zahay fa noho ny asany fanahinao masina dia anao no mamesaina fa indrena fahalalana ty mpanombotsy masoa ty ary ametraka teny eo mivavako araka nambaran'i Jesosy Kristy zanaka malalanao ary tsy zany ihany fa ny fananao masina nitondra ny teny amin'ny olona rehetra ka nanokatra amin'ny fonjiny sy ny saina ianao ary ampitoetra ny teny ao amin'ny fony mba hatonga izany finoana hanana ny fanantenany fiainana ary koa hatonga ny tsiray avy hiasa noho ny asa amin'ny fanahinao masina ka dia ho anao ny dera ho anao ny saotra anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra Andriamanitra amen alleloia. Fanambara tamintsika teto ny hoe atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka ary ny fanamasina fanazavana antsika teto ny hoe natao batisa amin'ny anaran'ny ray ary efa nanomboka antsika amin'ile hoe atao batisa amin'ny anaran'ny zanaka mijanontsika tamin'ny farany teo amin'ny Romanina 9:9 ka hatramin'ny 15. Romanina 9:9 ka hatramin'ny 15 teo tsika mijanona tiako mba haverina kely izany. Romanina 9:9 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nohomboana taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Fa zava-tsara eto fa rehefa nataon'Andriamanitra atao amin'i Jesosy izao tontolo izao ny mpanota rehetra dia niara-vomby tamin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana araka voalaza ao amin'ny soratra masina raha teo koa fa izao tontolo izao mihitsy niara-vomby tamin'i Jesosy ary eto izao fantatsika fa nitoetsika toy zany hoe maha-olana antsika taloha le olona nofo andevon'ny ota dia niaraka nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana mba tonga antsika tsy ho andevon'ny ota intsony satria voalaza eto fa zay maty dia afaka mita mandevo tao amin'i Jesosy natanteraka izany ary raha niara-maty tamin'ny Kristy tsika dia misy tiara-belona aminy koa tsy maintsy mino zany tsika ary zay no mahatonga ny hoe atao batisa amin'ny anaran'ny zanaka satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no atanteraka an'izany fa raha itsika ihany dia tsy mavita na inona na inona. Zava-dehibe izany zavatra izany ary atoizantsika amin'ny Petera voalohany 1:7. Petera voalohany 1:7 dia ahitantsika mikasika ny zavatra izay ataon'i Jesosy ho antsika ihany ka mahatonga antsika atao batisa amin'ny anaran'ny zanaka. Petera voalohany 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Kristy kosa aza efa nijaly ny ray aman-deha noho ny ota
marina monjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'andriamanitra ka novolona tamin'ny nofo fa novolomina tamin'ny fanahy. Ny zanak'andriamanitra Jesosy Kristy zany raha natao batisitsika amin'ny anaran'ny ray zanaka, satria ny zanaka Jesosy Kristy zany fa Kristy kosa efa nijaly ndray mandeha noho ny ota noho ny fahotantsika. Izy zany nandray ny valy nataontsika, ny marina monjy ny tsy marina. Zava-dehibe zany hoe marina monjy ny tsy marina izany, ka atonga antsika mahazo antoka hoe vovonjy azy zany afaka am'le ota mandevo, afaka mampanontany mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ary izy ihany koa no mitondra antsika amin'Andriamanitra. Zay natonga ny ten'Andriamanitra hoe araky ny voalazany amin'ny Jaona toko fantatsika tsara izy io, ka ny olona mino rehetra satria raha tsy Jesosy mitondra antsika eo amin'Andriamanitra tsy misy azo atao. Jaona toko 4:10 andininy 9 zao voalaza am'izany: menaran'i Jesosy Kristy Tompo, hoy Jesosy taminy: zaho no lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Jesosy de nazy zaho no lalana, tsisy lalana mihitsy zany azona mankany amin'ny fiainana mandrakizay mankany amin'ny ray, sy fahamarinana, izy koa ny fahamarinantsika, ary fiainana, tsy misy mahazo mankany amin'ny ray fa tsy amin'ny lalako. Zay natonga ny teny tao amin'ny Petera voalohany toko 2:20 teny hoe izy no mitondra antsika ho any amin'ny ray, fa tsika tsy mahita an'izay lalana mankany amin'izany. Toy antsika ihany Romanina toko 5, Romanina toko 5 vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 10. Ina no zatra nitranga amin'ny Jesosy ka natao batisy amin'ny anaran'ny zanaka. Romanina toko 5 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fofonim-bola tsy manan-kery isika de matika izy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny rasy fanahy. Ajanontsika eo aloha, tsy manan-kery tsika noho ny ota manan-devo malemy ny nofo. Araitsika zany mandray ny valy nataontsika, tsy zakatsika, tsy vitatsika. De Kristy no fofonim-bola tsy manan-kery tsika de matika izy ty tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny rasy fanahy. Andininy 7 fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba isian'ny sasany saky maty mba hamonjy ny manao asa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fofonim-bola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Fofonim-bola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy, zany hoe niatoka amin'ny fiainantsika rehetra manitsy izy mba hatanteraka ny famonjena antsika. Any andininy 7 sy ny 10 ko mainky aza ny amonjena antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa namarina tamin'ny rano isika. De amin'ny rano Jesosy de neken'Andriamanitra ho marina antsika. Ary ny andininy 10 fa raha fonim-bola fahavalo aza sika nampiavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatetrany zanany, mainky ny amonjena antsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampiavanana. Tsy vita fiavana tamin'Andriamanitra mihitsy sika raha tsy Jesosy mihitsy ny vovony. Ary zay no mahatonga ny teny eto hoe atao batisy amin'ny anaran'ny ray zanaka, tsy maintsy mino zany ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika izany tsika. Ao nefa nataon'ny ray, ao no nataon'i Jesosy. De hitatsika koa amin'ny Isaia 3:20, Isaia 3:20 de vakitsika ny andininy 5 sy ny 9 ary 10. Isaia 3:20 de vakitsika ny tenin'Andriamanitra azafady andininy 3 aloha, andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy: nitondra ny arantsika tokoa izy sady nivetra ny fahorintsika na ny fanaintainantsika. Jereo tsara io, raha natao tao amin'i Jesosy zaho sy anao de nitondra ny aretiko izy, mivetra ny fanaintaina koa izy, tsy ahy ihany fa ny anao ihany koa.
izany no mahatonga anay mitarika ny olona manazava amin'ny olona hino an' jesosy tsy mbola miova maly io mandrakizay fa mbola manao fagagana manasitrana manafaka ny aretina rehetra ary natonga any ary dia tsy atoky ny dokotera mihitsy satria misy ny dokotera sasany manao kototo fa jesosy kristy kosa dia azo antoka ny fanasisanana fagagana zay ataony ary eo amin'ny andininy dimy sy ny enina Isaia 3:5 aminaran'i Jesosy manao hoe nefa izy dia voalefona noho ny fahotantsika sy ny torotoroana noho ny kelitsika ny fampijaliana nahazo antsika fihavanana namelezana azy ary ny diakapoka taminy nasosanantsika sika rehetra dia samy efa nany tahaka ny ondry samy efa nivilo amin'ny lalantsika hafa sika rehetra ary nataony ave niatra tamin'ny avokoa ny helontsika rehetra raha mandinika ny teny etsika dia zao voalefona Jesosy noho ny fahotantsika ary ny torotoronona noho ny kelitsika nampijaliana nalatsiana noelohana ny kapohana nanaovana an'izao toetra tsy zaka rehetra zao ny fampijaliana nahatra taminy nahazoantsika fihavanana tamin'Andriamanitra ary voalaza fa zao rehefa nikapohana izy karivasina antoka ny fanasisanana amin'ny aretina rehetra azo antoka izany ary ny olombelona rehetra dia samy efa nitahaka ny ondry samy efa nivilo amin'ny lalantsika hafa saingy zao nahatr'Andriamanitra tanteran'Andriamanitra atao amin'ny daoly ny valy ny fahotantsika ny kelontsika rehetra tsy famendrehantsika ary ny fahalementsika zay nahatonga azy nyjara zao nefa magaka tsy tehitra Jesosy tsy sosotra izy tsy tafitra atao ny foany mihitsy ny fankahalana fa mbosesika atao amin'ny fony ny fitiavana mbola hamonjy ihany mba tanteraka le ten'Andriamanitra manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameriko zao tontolo izao fa mba amin'izay n'izao tontolo izao zava-dehibe zany fanambaran'izany Isaia 3:12 tapany faharoa Isaia 3:12 tapany faharoa aminaran'i Jesosy ary natao isan'ny mpanota izy eny izy no nitondra ny fahotany maro natao isan'ny mpanota Jesosy ary zay natonga azy teo anilany jiolahy anankiroa teo ny milaza hoe izy no lehibe ny jiolahy teo anilany jiolahy anankiroa izy zany ohatrany teo lazaina fa hoe lehibe ny mpanota rehetra eran'izao tontolo izao zay natonga ny teo hoe natao isan'ny mpanota izy ary izy no nitondra ny fahotany maro fahotany zao tontolo izao mihitsy nonkatrany amin'ny Adama sy Eva ka mandra-piavon'i Jesosy dia izy no nitondra ny fahotany maro ka natonga azy nombona teo amin'ny hazo fijaliana zay mahazava-dehibe ny ten'Andriamanitra amin'ny asa apôstôly 5 asa apôstôly 5 miantony nazanany zany atsona ny olona mba hibebaka hoe mibebaa nareo saina mibebaka ny olona amin'izany toetra ratsy anrehetra zany saingy zao tsy haitsika mibebaka zay natonga nyty ten'Andriamanitra amin'ny asa apôstôly 5:10 ty asa apôstôly 5:10 aminaran'i Jesosy manao hoe izy zany hoe Jesosy nasandritry ny tanakavan'Andriamanitra ho tombo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely nasandrandriamanitra hosorona be Jesosy tonga amin'ny toerana mampisorona be solotenantsika ny an-danitra dia izy no mame fibebahana manafaka antsika amin'ny fahotana sy nerika faratsiana rehetra amin'ny ofotsika malemy ary ho an'izay miaiky ny fahotany dia araka ny voalaza eto izy mame fibebahana sy famelan-keloka mame hatramin'ny famelan-keloka izy azo antoka zany zay mazava-dehibe ny famonjena meno Jesosy antsika raha fa tsika ihany ny Romanina 5 dia misy fanambanany toy izao Romanina 5 ary ny andininy 7.
Romana toko fadimy andiny sy mby folo aminaran'i Jesosy fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Noho ny tsy fanarahan'ny Adama vadiny Eva io tena atao mpanota avokoa ny olona rehetrarehetra, mpanota avokoa. Fa noho ny fanarahany anankiray Jesosy Kristy nankatohatra amin'ny fahafatesana ka ho an'izay mihena dia izy no fahamarinany natao marina ny olona. Ary voalaza ao amin'ny Kolosianina toko faharoa andininy roapolo fa tena zava-dehibe tokoa. Kolosianina toko faharoa ary andininy roapolo dia misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo: ary raha niara-maty amin'ny Kristy ianareo rehefa afaka tamin'ny abidim-pianarany zao tontolo zao, nahoana no tombola velona amin'ny zao tontolo zao ihany ianareo ka mety ho didina hoe aza mandray, aza manandrana etsetra. Jero tsara eto hoe ary raha niara-maty tamin'ny Kristy ianareo ka dia afaka tamin'ny abidim-pianarany zao tontolo zao. Natao tao amin'i Jesosy, niara-maty tamin'i Jesosy, afaka amin'ny mampanotantsika, afaka amin'le lofo malemy. Zany mazava-dehibe zany hoe atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka. Ny olona atao batisa zany tsy hoe atao batisa fotsiny teniteny foana le mpitandra, fa mahafantatra tsara le olona manao batisa, le olona atao batisa manao batisa amin'ny anaran'ny Ray, fantany tsara hoe nahoana natao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, azo ny antoka tsara. Ary zay ny voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Galatianina toko fahadimy tokony hafantatra tsara ny olona hoe tsy atao batisa fotsiny. Misy olona mantsy de hoe may atao batisa noho le ten'Andriamanitra hoe zay misy atao batisa no vonjena, de maiky ery izy atao batisa nefa tsy fantany akory zay antony naova batisa azy. Ndray andro nisy lehilahy lehibe anankiray, Dada Ravelson nilazana azy. Efa nampianarina ohatran'izao izy de zao ny nambarany: azafady pasteur, za katolika mandrakizay. Ho zaho za nge tsy mitaona anao hiala amin'ny atoko vavahana misy anao e, fa manambara mitory aminao ny amin'ny Jesosy Kristy mba hahatonga anao ino tena ino Jesosy Kristy. Fa nga za ivereo fa tsy de teny mino an' Jesosy Kristy. Fantao fa minio fa misy kosa angamba mety tsy mbola fantao ka hampafantariko anao. Rehefa nandeha ny fampianarana, nandeha fampianarana de ndray andro izy niteny tagniko toy izao: Monsieur Ramboarson, atao batisa. Ohatray, fa ahoana ho hainao fa nga le taminao mbola zake tsy batisa indray, tena tsy batisa indray le izy. Fa ahoana nahafantanao? Nisy pasteur zay miresaka amiko akoatranao, nazavainy tamiko mihitsy fa ay ny batisa efa olon-dehibe, hoe zay mino sy atao batisa no vonjena, ka za mbola tsy nino tamin'izany mbola keliky. Ary fibeban batisa ny fibebana, zazakely anga moa mainy bebaka, mbola tsy songa tamin'izany ny fampianarantsika ho anay zany ianao efa nandeha tany fa zany mihitsy no izy. De nanontany indray a, fa nahoana ianao no atao batisa Dada Ravelson? Efa antsako, antitra ancien combattant nge ahy, ka efa antitra ka soa maty ka tsy ho vonjy satria zay misy atao batisa no vonjena. Zay fotsiny veo a, eno ozy very anao ray zany a, fa ahoana ozy ka maiky te voavonjy fotsiny anao fa mbola mila fampianarana nge Jesosy nge niteny mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, mampianara azy araka zay tra nandediko anao.
matitiko fa valo am'roapolo andiny sivy ambifolo sy ny roapolo ka zao a mampianatra anao mbo tsy vita fampianaratsika fa nandeha tany am'zany pasteur zany ao de efa any am'batisa ny namaky anao de lasa ndraisina ka any am'le pasteur resaka taminy de niteny ho le pasteur hoe mana ahoana koa zany pasteur Ramboarson zany olo efa atao batisako mbola sakatsakanana za tsy manaka anao fa manazava aminao aloha fa mibatisa mila mitandrontsika misy olo atao batisa noho ny fahalalany fa hoe le fametatana tamin'ny zazakely nge tsy batisa de zay izy vo atao batisa tsy tena moa satria noho zay fahalalana zay fotsiny misy olo atao batisa noho ny fifindram-piangonana tany amin'ny fiangonana hafa izy a de findra amin'ny fiangonana atao batisa de tsy mety mibatisinareo fa zao ny tena batisa fombafomba batisa le izy fa tsy tena finoana na fampianarana nandray ny famonjena misy olo atao batisa mahita ny namany atao batisa izy de za koa mba atao batisa tsy izy zay misy olo atao batisa satria ny ray aman-dreny ny teny hoe namanareo atao batisa daholo de mahamenatra afa-baraka zay tokony atao batisa anao de atao batisa izy misy olo atao batisa satria nahoana koa i pasteur hoe efa hoavy nge jesosy namanareo vita batisa hoe lasa mena andraikitsy atao amin'ny fiangonana raha vo atao batisa noho ny andraikitsy ao fiangonana de atao batisa misy olo atao batisa satria pasteur miteny hoe tsy afaka manao mariage nareo raha tsy atao vita batisa daholo nareo roa de atao batisa le olona noho ny mariage ary misy kosa atao batisa fampitony zany batisa satria nampianariny izy nafanta tsara nino tonga tagny fibebahana nandray tsara ny filazany tsara batisa amin'ny fibebahana ho amin'ny famelan-kely koa vofora amin'ny fony de natao batisa izy zay vo tena izy fa sasany tsy tena batisa tsy tena araky ny finoana mihitsy na fibebahana na nyfahafantarana an jesosy kristy tompo azay ny mahatonga anay mampianatra hoe nahoana natao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina hitatsika eto zany a fa zava-dehibe ty fanambarana ny galatiana toko fahadimy andiny efatra am'roapolo galatiana toko fahadimy andiny efatra am'roapolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe fa zay amin'ny kristy jesosy de efa nanombo ny nofony mba mifandresy ny filany teo amin'ny fidaliana le olo atao batisa nge de nino e natao tao amin' jesosy izy niara-vomy tamin' jesosy le nofony malemy misy fanindrina filana niara-vomy tamin' jesosy niara-maty tamin' jesosy afaky izy zany nio ny amin' jesosy io fa raha jesosy tsy afaky izy amin' jesosy vomy teo amin'ny fidaliana ary rahantsika ihany ny tenyandriamanitra satria tena zava-dehibe kolosiana toko faharoa andiny ndraiky amby folo kolosiana toko faharoa andiny ndraiky amby folo sy ny roa amby folo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo manao hoe ary tao aminy koa ianareo zeroteo ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao amin'ny tanana tamin'ny fanetsorona ny tena nofo de tamin'ny famorana titsity fa niarana nilevina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny as'andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty mazava tsara ny ten'andriamanitra hoe ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao amin'ny tanana tamin'ny fanesorona ny tena nofo de tamin'ny famorana kristy famorana kristy rehefa natao tao amin' jesosy satria ny famorana circoncision moa dika zany de misy zavatra esorona ka my famorana kristy natao tao amin' jesosy niara-vomy tamin' jesosy niala no tamanandevo vomo le nofo misy lana fanirina afaka amin'ny nofo zay mivolaza eto andiny roa amby folo fa niarana ny andiny ndraiky amby folo ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao amin'ny tanana tamin'ny fanesorona ny tena nofo de tamin'ny famorana kristy fanesorona ny tena nofo vomo le nofo misy lana fanirina maty le mpanota andevon'ny ota afaka ny tamanandevo andiny roa amby folo fa niarany nilevina taminy nareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny as'andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty tsara fa mibatisa
de manambara fa hoe nino aho fa raha ataon'andriamanitra tao am' jesosy de niara vomby tam' jesosy niara maty tam' jesosy ka ny olona maty de alevona nozany a asoko ao anaty rano salaminy alevona voaka avy eo anaty rano salaminy tsangana tam' maty voaka avy ao an'izany de tsangana tam' maty raha mivoaka avy ao anaty rano jesosy vita batisa de nisy fiaovany an-danitra mana hoe ity ny zanako malalako zay sitrako izy ny anoy ho an'ny olona zay mihiny koa zany ka natao batisa asoka asotsika ao anaty rano hoe nalevo satria maty izy zany niary nalevona tam' jesosy no ny finoany de mivoaka avy ao anaty rano izy nitsangana tam' maty tonga zanak'andriamanitra miteny aminy andriamanitra hoe manomboka izao zanako ianao noho izany finoana izany zanak'andriamanitra ataky tsy maintsy mihina an'izany tsika raha misy olona mivoaka avy ao anaty rano fa tsy mahalala hoe zanak'andriamanitra tsy mety ary zay natonga ny tenyandriamanitra ange hoe satria zanaky ianareo de ny raha andriamanitra ampontsika mifanahy ny zana miantso hoe abara io araka mbola azany galatianina toko faefatra andininy fahenina galatianina toko faefatra andininy fahenina amin'ny anaran'i jesosy satria zanaky ianareo de ny raha andriamanitra ampontsika mifanahy ny zana miantso hoe abara io niaraka natsangana tam' jesosy tonga zanak'andriamanitra zava-dehibe nge zany zay mahazava-dehibe an'ity finoanany hoe natao tao am' jesosy niara-maty tam' jesosy ary niaraka natsangana tamin'ny jesosy ary zay ny zava-dehibe indrindra zay satria raha tsy zany tsy tonga zanak'andriamanitra mihitsy ary raha mamakytsika any amin'ny efesianina toko faharoa efesianina toko faharoa andininy dimy sy ny enina efesianina toko faharoa andiny dimy sy enina aminaran'i jesosy na de folom-bola maty ny fahadisoana asika de navelantsika niaraka tamin'i kristy fa savana aminjeny anareo ary niara natsangana isika ka niara napetraka ny an-danitra amin'i kristy jesosy andriamanitra mihitsy no namelan'le olona niaraka am' jesosy de natsangana ary nametraka antsika ny an-danitra ao am' jesosy eo akaikin'andriamanitra finoana zany isaroantsika andriamanitra mifanambarana zany fa mbola toizatsika fa matoa natao batisa minaran'ny ray zanaka ary fanamasitsika misy antony zay tsy maintsy inona ary tazonina tsara zany etsika de hoe niaraka mivelomina niaraka tam' jesosy ka rehefa niakatra an-danitra jesosy de niaraka nampiakarana ny an-danitra ao am' jesosy eo akaikin'andriamanitra zao le andininy fahenina io amin'ny efesianina toko faharoa amin'ny anaran'i jesosy manao hoe ary niara natsangana tsika ka niara napetrany napetraka-andriamanitra zany any an-danitra ao amin'i kristy jesosy satria andriamanitra dia fitiavana araka mbolazy eo am'dininy faefatra ary manan-karena am'famindram-po saoratsika andriamanitra mifanambarana zany fa tena zava-dehibe le tao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka mbola tsy vitany am'le hoe zanaka mbola toizatsika ihany tokony fantaritsika zany fa raha vao vita batisa mivoaka avy anaty rano de hoe andriamanitra hoe zanako ianao tahaka ny nanambarany tam' jesosy hoe zanaky ty ny zanako malalako zay sitrako ary zay natonga ny tendramanitra hoe ndreny ny fitiavan'andriamanitsika ka novany antsika hoe zanak'andriamanitra ary zany tokoa tsika araka mbola zany am' jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany saotsika andriamanitra mandrakiriny famindram-pony amen ivavaka atsika saotra anao zay andriamanitra noho ny fanavana sy nyfanambarana zay meno anay hay moa zany tsy atao batisa fotsiny zay ka asoka anaty rano fotsiny ara-pomba fa tena mandeha am'y finoana tokoa natao batisa aminaran'ny ray noho ny asa izy nataon'ny ray ho anay atao batisa aminaran'ny zanaka noho nataon'ny jesosy kristy zanak'andriamanitra ao am'ny fiainanay amazanako anazy ary koa amin'ny asa mifanamasy mbola azavaina amana aorina de matoko sy mananteny zay andriamanitra fa nampiorenanao ny finoanay fa tsy tonga anay olona atao batisa ara-pomba fa mandeha araka ny finoana sy ny fitiavana araka anao am' jesosy kristy tompo ka de hoanao ny dera hoanao ny saotra anao voninahitry andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo saotra andriamanitra amen alleloia noho zany fahasoavany zany dia manao veloma nareo mandram-pionandray izay tompoko ary fahasoavandriamanitra ny tsy ala amitsika tsiray avy ary ny teny zay nambara de ampiora ny fonitsika amin'ny anaran'i jesosy amen